Tanterahana mandritra ny 3 andro nanomboka ny 7 Jolay 2024 eto Ivato Antananarivo ny Atrikasa andian'ny faharoa izay fampiofanana sy fanetanana ireo dokotera veterinera misahana ny fahasalaman'ny biby. Fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny traikefan'izy ireo amin'izany hoe surveillance maladie animale zany sy ny zoonose. Izany moa dia asa tanterahana isan-taona mba ahafahana mampiakatra foana ny lenta ananan'ireo veterinera sanitaire rehetra miparitaka manerana ny nosy ireo mba ahafahan'izy ireo maharaka ny vaovao sy ny fiavaozana rehetra misy amin'izany tontolon'ny fiompiana zany eto amin'ny tany sy ny firenentsika, ary indrindra ihany koa ho an'ireo firenena rehetra mifampikasoka sy mifandray vatana amintsika zany ka mety liana sy mety andray an'izay vokatra mifandraika amin'ny fiompiana zay. Misy ny mampiavaka ity andian'ny faharoa ity raha mitaha amin'ny teo aloha. Ny mampiavaka ny andian'ny faharoa dia ireo mpandray anjara. Raha tamin'ny andian'ny voalohany dia ny faritra atsimo sy avaratry ny nosy no mantsony andray anjara tamin'ny Atrikasa. Amin'izao kosa dia ny faritra afovoan'ny nosy zany hoe ny Alaotra Mangoro, Analamanga, Itasy, Bondolava sy Menabe. Ireo zany no mandray anjara ao amin'ity andian'ny faharoa. Manana anjara andraikitra lehibe ny dokotera veterinera eo amin'ny fanaraha-maso sy fitandrona ny fahasalaman'ny biby. Misy karazana aretim-biby zany, indrindra ny aretin'ny findra dia didin'ny fanjakana no miady aminy fiarovana ny vahoaka. Anatin'izay koa ny aretina avy amin'ny biby izay mifindra amin'ny olona, dia ny fampahafantarana ireo aretina rehetra zany no atao mandritra nyity atelier ity mba ahafahan'izy ireo manaraha-maso azy. Rehefa hitany izy dia manao ny notification izy zany, mampilaza aty amin'ny direction centrale ny service vétérinaire, ary avy aty no mandeha ny fibaikoana amin'ny ady atao amin'izay aretina izay mandra-pahafongotra tanteraka n'ilay aretina voafehy tanteraka ilay aretina. Eto Madagasikara moa ny matetika moa ny aretin'ny akoho-mamborona, ny pesta sy barika, ireny moa fisorohana ny tena fanaovana azy mialohan'ny fotoana zao fisiny zany dia manao ny campagne de vaccination, manao vaccine biby ny vétérinaire mba ho fisorohana dia ny melo ny fitrangan'aretina. Ny district 7 aloha zany dia efa misy vétérinaire sanitaire daholo. Na izany nazy zany ary tsara misaraka zany ny fanaraha-maso ny aretim-biby mifindra sy ny fitsaboana biby. Ny fitsaboana biby ekena mbola tsy maharaka. Fitsaboana biby zay fa ny fanaraha-maso ny aretim-biby dia efa voasana ny district rehetra eran'ny Madagascar aloha zany hatreto. Ny amin'ilay voalohany fitsaboana biby zany ny mpiompy tsirairay koa tsara mpahafantarina fa afaka manafatra na veterinera avaiza avy eto amin'ny nosy hitsabo ny biby, ary ireny vétérinaire sanitaire any amin'ny zone misy azy ireny tsy voatery ho manam-pahaizana manokana. Ohatra zao hoe raha tsy laza fa tsy ny omby vavy be ronono, tsy voatery spécialiste moa amin'ny omby vavy be ronono daholo ny vétérinaire rehetrarehetra, fa misy vétérinaire amin'ny toerana sasany ny tena havanana amin'izay. Dia azo mpiopy atao zany raha ny fitsaboana ny manafatra vétérinaire na avaiza eran'ny Madagasikara. Manana ny fahitany izao Atrikasa izao ihany koa ireo dokotera veterinera avy any amin'ny faritra tonga nanatrika ity Atrikasa ity. Fahitanao manokana ity hoe Atrikasa trehatsika eto ity, inona ny tena hoe mety ho tombony zany? Fifankahitana aloha zany dia anasan'ny hoe tombony voalohany indrindra amin'ny sehatra sahala amin'izao, satria somary lavidavitra ihany ny elanelana misy eo amin'ny samby vétérinaire na ny tompon'andraikitra izay hoe lehibe any tena, dia efa ataontsika hoe tombotsoa voalohany aloha zany zay. Faharoa eo ihany koa le fifampizarana traikefa zany eo amin'ny samy mpiatsehatra amin'ny sehatry ny fiompiana, indrindra eo amin'ny sehatry ny fahasalaman'ny biby. Ary fahatelo farany karazana fitaovana vaovao zany no entin'ny ministera sy ny mpiara-miombon'antoka
izay manaraka ny toetr'andro amin'izao fotoana zao entina hanatsarana kokoa ny ataontsika hoe ny traikefa izay efa hananana satria resaka surveillance électronique ilay izy zany hoe fanaraha-maso entin-davitra angamba filazana anazy no amin'ny alalan'ny internet no entina hanafainganana zay karazana fifampitana information zay zany mba hampalaky ilay izy kokoa fa tsy sotra ny talotsony. Aiza ho aiza zava-misy any amin'ny faritra melaka azo entina any ve zany zao le hoe mety ho vokatra ty atrikasa atao eto tena ilaina misy ilay izy satria araka tenenina teo hoe raha ny faritra melaka manokana dia somary mbola azo lazaina hoe lavidavitra ihany indrindra raha eo amin'ny sehatra ny ataontsika hoe lalana sy ny alavira toerana zany satria tsy voatery hoe misy déplacement lavitra be intsony vao manao an'ilay tatitra fa amin'ny alalan'ny araka ny tenenina zay hoe eo amin'ny ordinateur ihany zany le izy rehefa mba misy ny fotoana mahatsara ny réseau dia efa afaka mampita sahady zay zavatra afaka ampitaina ohatra hoe mikasika ny aretina misy ny zava-misy any toerana na tsy voatery ho aretina ihany koa ary ny an'ny faritra melaka manokana zany dia izy ny azo lazaina hoe région ataontsika hoe fiavian'ny omby anisan'ny fiavian'ny omby eto Madagasikara zany hoe tsy misy omby avy any ivelany zany miditra makao melaka akory fa ny avy ao melaka no mivoaka makaty amin'ny faritra hafa ka matetika zany ny aretina efa misy atao amintsika eto toerana ihany no matetika hita ao fa tsy dia ahitana loatra hoe aretina vaovao manahoana akory satria ilay fivezivezena araka ny teneniko teo hoe ny avy ao melaka no mivoaka makaty amin'ny faritra hafa ary ny avy aty amin'ny faritra hafa tsy dia misy loatra ny miditra makany amin'ny faritra melaka ka raha ohatra hoe amin'ny sehatry ny omby zao ohatra dia matetika ny ataontsika hoe ny charbon izay efa nisy hatramin'izay moa zany no verimberina kely eo ihany koa hoe misy tuberculose ihany koa sy le aretina efa mahazatra zany hatramin'izay. Vokatry ny fiaraha-miasan'ny COI na ny commissionn'ny ranomasimbe indiana izay mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny fiompiana eto Madagasikara izao atrikasa izao